Nahitam-piakarany indray ny vidim-bary eto Mahajanga tato anatin'ny andro vitsivitsy raha nambaran'ireo mpivarotra. Manodidina ny 900 hatramin'ny 700 ariary ny kapoaka iray izay amidy eny amin'ny tsena rehetra araka ny fijerena nataony maraina teo. Niakatra i vidim-bary io raha ny fanazavany reto mpivarotra ireto. Vary zao 500 dia 900 dia 500 sy 500. Le 500 sy 900 le vary koila zany hoe le vary efa ela zany. Dia le 900 vary vao, vary gasy daholo zany Dia le 500 sy 500 le vary nafarana, vary Pakistan. Niakatra zao izy zao efa hiakatra 700 tsy oatsy Efa mila miomana antsika vahoaka malagasy satria le any Apoto mihitsy zany miakatra ketrereto fangalana vary zao ny avany Marovoay fotsiny zao nefa alaina arivo sy ray hetsy. Dia ny camion amizay no mivarotra anazy 5 arivo sy ray hetsy. Dia zay zany mandraotrina dia mivarotra ohatrina zany. Dia tsy maintsy 700 ny varotany rehefa kelikely eo. Ny olona angamba raha zany fa rehefa tsara io dia vidiny foanako. Fa rehefa ohatra ka hoe ny olona zany misy an'ilay karazan'olona koa Ny karazan'olona mividy vary eto aminay zao tonga dia tsy mifidy fa rehefa tsara io dia vidiny io na lafo ary. Fa le Pakistan zany iny le hoan'le sarangan'olona somary sahirakirana zany le maro anaka dia iny tena vidindry zareo. Tsy fiakarany be mihitsy aloha fa lavalava ihany zay. Taorian'ny cyclone le nisorakorany teto dia niakatra be. 500 sy 900 dia 700 arakaraka ny qualité-ny. Zay zao mangala 525, 550 arakaraka zany arakaraka le qualité fa misy ambonimbony izay. Tsisy tsena satria olona tsisy. Kapoaka zao 500 sy 900 dia 700. Mampiakatra anazy le amin'ny fotony any niakatra dia mampiakatra zay teo. Zany ny antony nampiakaranay anazy. 2 semaines latsaka teo nampiakatra anazy zay raha tsy diso zany. Araka ny fanazavana voaray tamin'ny mpivarotra hatrany, mety mbola hiakatra hatrany io vidim-bary io atao anatin'ny herinandro vitsivitsy noho ny fiakaram-bidy any amin'ny toerana izay akana azy sy amin'ireo camion rehetra izay mpitondra vary eto Mahajanga.